Faly miarabantsika manaraka an'ity serasera telo minitra ity indray amin'izao fotoana izao ary miarabantsika ihany koa tratran'ity asaramanitra fetiny fahaleovan-tena Madagasikara ity avy aty amin'ny ambasady izay no manao an'ity vidéo ity ny zavatra ho tenenina angambany dia hoe misy foana tokoa isa-taona amin'izao vanim-potoana ny fety fahaleovan-tena izao ny polémika kely hoe tokony tsy hankalazana izany ohatran'izao ny malagasy satria tsy mbola mahaleo-tena tokony tsy atao hoe fety fahaleovan-tena fa atao hoe fety pirenena sy ny sisa zavatra teneniny kely fotsiny angambany mikasika an'izay dia hoe na izaho koa mpanao an'izay resaka izay hatramin'izay indraindray hoe tsy mampaka-tsaina satria hoe tokony mbola mijanona amin'izay hoe tsy mbola mahaleo-tena tanteraka izay fa angambany resaka kely fotsiny dia hoe alao hanao fety araka ny tena araka ny tokony ho izy amin'izay ataovy tsara ny fety satria izay kely anana nanao hiratra raha ohatra zany ka hoe mbola eo aloha fahaleovan-tena misy dia io zany aloha no ankalazaina io no hanaovana fety mety hoe mbola tsara ny fahaleovan-tena anariana any fa zao aloha zany misy dia zao aloha ny ankalazaina sady rehefa dinihana zany tsy haleo-tena tanteraka mihitsy ny sika malagasy tsy hoe akiviana akoriny zany fa zava-misy satria na oviana zany tsy maintsy hiankin-doha ny mpitondra tsy maintsy hiezaka hitondrantsika hatrany amin'izay zavatra misy ohatra zao ny filoham-pirenena zao teo vao mitady hevitra hitseroa amin'ny resaka fampisamboram-bola ahafahana mampandroso ny raharaham-pirenena indraindray avy amin'ny mpamatsy vola mahazatra indraindray avy amin'ny mpamatsy vola tsy mahazatra tsy maintsy hiankina ohatran'izay foana zany tsika vita avy ao ny fiankinana administratif amin'ny frantsay ohatra dia tsy maintsy isy indray ny fiankinana ekonomika amin'ny sinoa na amin'ny firenena hafa tsy maintsy isy foana zany zay na dia manan-karena tahaka n'iny ary Madagasikara satria mbola tsy ho haintsika hatrany mijery arentsika izay dia tsy maintsy isy foana zany ny fiankinan-doha ary tsy haleo-tena mihitsy zany sika dia tsy hanao fety mihitsy zany dia ohatran'izay koa na izana zany arany misy koa ireo firenena lehibe izay efa manana ny fahaleovan-tenany kanefa tsy maintsy miankin-doha ihany koa tamin'ny fifidianana farany tany Frantsa teo zao dia natao tambabe mihitsy ny andresina ny Marine Le Pen izay nanana vision fahaleovan-tena kokoa amin'ny Europe dia nefa naleon-drareo hoe alohantsika miditra mijanona amin'ny Europe ihany zany hoe alao miankin-doha amin'ny Europe ihany tsy misy hoe colonisation zany tsy misy hoe fanjanahantany fa na izana zany dia mbola dépendance ihany zany hoe fiankinan-doha ihany ohatra zany koa na ny Amerikana izay hoe mifidy an'i Trump mba haleo-tena bebe kokoa hoe Amerika aloha voalohany indrindra dia tsy afa-miala amin'ny izao tontolo izao izay mampatonga anazy miezaka mifandray na amin'ny Chine na amin'ny Arabie Saoudite sy ny hafa ihany koa zay zany ny zavatra teneniko hoe itsika malagasy koa ohatran'izany tsy ho tafavoaka naoviana irery tsy maintsy miankin-doha fa na izana tsy izany izy nefa ny fiankinan-doha tsy midika hoe tsy misy ny fiandrianam-pirenena ka na misy ary zany fiankinan-doha amin'ireo firenena hafa noho ny tsy fahananantsika dia tokony eo ihany ny ambopontsika maha-malagasy atsika izay mampatonga ny hoe atsanganana ihany ny saina na hoe mankalaza ny fety-pirenena ihany hoe mbola manana ny mahaizantsika dia izay zavatra ahafahantsika mivelatra koa dia aroso aseho na amin'iny zany na amin'iny tsy hoe rehefa ohatra akory ka hoe ny firenena hafa no miantoka ny volantsika dia zareo no hitantana ny harem-pirenena hitantana ny arenan-kibon'ny tany na afaka hividy tany izay tratrany fa tokony eo ihany malagasy atsika eo ihany ny fiandrianam-pirenentsika dia izay ny zavatra azo ndresahana tamin'ity fety-pirenena ity dia miarahaba antsika rehetra tratran'ny asaramanitra daholo dia mametraka veloma natao antsika rehetra indray amin'ny manaraka indray veloma tompoko